Jehova iado anareo fa ianareo kosa angina. Zay tahin Jehova dia voataha mandrakizay. Izany teny izany indray no entinay ampivaliana lehibe miarabanao mamariny tompo aminao anie izany teny izany. Miroso hatranintsika amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra manaraka ny baiboly atao amin'ny bokin'ny EKSODOSY toko 10 tamin'ny tapany faharoa sika amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe ny anarantsika satria faniliny tongotro sy fanazavan'ny lalako ny teninao. Zany hoe mampazava ny alentsika ny tenin'Andriamanitra matarantsika izay lalana tokony izorantsika. Iroso avy hatranintsika amin'izay famakiana teny izay nefa hivavaka sika miarabareo pasteur. Manao ny fiadanana tomponao pasteur Alvarez te miarabantsika menakafy tompoko. Hivavaka sika tompoko. Raha eo misotranao zay satria dia manamarina ny teny fikasanao ianao. Ary zao ny teninao milaza manao hoe ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehova no iado anareo fa ianareo kosa angina. Be dia be ny endrika Egyptianina izay miseho amin'ny fiainanay Andriamanitra ny fahavalo zany. Ny planiny fahavalo ny tetika ratsan'ny fahavalo. Ianao nefa dia manamarina trano ny teninao hoe ny olana ny fahavalo izay hitanay anio, ny ady izay hitanay amin'izao fotoana izao dia tsy hitanay intsony mandrakizay satria Jehova no miady anay. Ary rehefa ianao no miady dia tsisy maharesy tsisy matohatra. Indrindra hianatra ny teninao indray zay dia miroso hatrany miditra lalina manompo anao manaraka anao. Raha hianatra ny teninao zay dia mangataka ilay fanay papahery, ilay mpampianatra tsara indrindra, ilay mpanolotsaina mahagaga, ilay Andriamanitra mahagaga. Ny fanay masonao tompo no angatanay anazava ny fonay, anazava ny sainay, anazava ny ao anatinay ao mba ahafahanay mandray ny teninao. Ho taina manokana ny fandrenesana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasa antsika pasteur EKSODOSY toko 10 andininy faharoa amby ka hatramin'ny andininy farany zany andininy fafito amby roapolo. Ary Mosesy ny nandehanany zanak'Israely tany efitra sora sy ny nitobiany tao maro. Ary Mosesy nitondra an'Israely nifindra avy tamoron'ny ranomasina mena dia nandrosy ho any amin'ny efitra sora izy. Ary nandeha telona tany anefitra izy ka tsy nahita rano dia tonga tao maro izy fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy zany. Koa izany no nanaovan'ny anarany hoe mara. Dia nymonomonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanehoany Jehova azo anankiray. Ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehova lalàna sy fitsipika ho azy ary tao no nizany toetra azy. Ka hoy izy, raha hazoto iainy ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo amin'ny masony sy iainy ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izao Jehova no mahasitrana anao. Andininy fafito amby roapolo. Ary tonga tao Elima izy ary tao no nisy loharano 12 sy azo rofia 70 dia nitoby teo anilan'ny rano izy. Pasteur. Ya, izay ndray moa zany pasteur no ianarantsika anio akana lesona ary akana fampianarana izay ianarantsika mihitsy momba ny atao hoe fahamatorana ara-panahy pasteur. Fahamatorana ara-panahy. Satria ny lalana amin'ny fanomponan'Andriamanitra tokoa pasteur dia lalana mandroso ary mandroso mandrakariva makany amin'ilay atao hoe fahamatorana. Fahamatorana. Raha mijery an'io tantara ireo fotsiny tsika nanomboka amin'ny toko 5:10 andininy voalohany dia nanomboka teo ny atao hoe fideran'ny zanak'Israely, niderany zanak'Israely, nanome voninahitra an'Andriamanitra ny zanak'Israely, nisaotra an'Andriamanitra ny zanak'Israely, nifaly ireo zanak'Israely ireo. Inona ny antony nampifaly azy? Nifaly izy satria nandresy ny fahavalony. Halleluja. Nifaly izy satria nahazo valim-bavaka. Nifaly izy satria tafapita ny ranomasina mena. Nifaly izy satria niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Nifaly izy satria maro ny fahagagana efa hitany ary tena montramontrana ny fahavalony.
nivoaka ny tany Egypta ihany nipetany ranomasina mena ihany ny masony zao mihitsy nahita hoe ireo ny Egyptianina nidaraboka tao anaty ranomasina ny fao any ranomasina maty tao anaty ranomasina ny faly nandy niaraka tamin'ny amponga tapaka niaraka tamin'ny mozika niaraka tamin'ny fifaliana tena hoe tsy misy ohatr' zany mihitsy ny fifaliana ary raha zatsy eo amin'ny toerany koa aza dia tena ny faly pasteur tsy maintsy zay ny réaction ny olona rehetrarehetra ary mahatsapa izy ireo ny hoe tsisy navita an'izany raha tsy Andriamanitra aza izy tena zay ny zavatra tsapany fatany hoe tsy heriny tsy tanjany tsy fahalalany tsy fahaizany fa hoe tena miaraka amina Andriamanitra velontsika teo izy vao tena nino teo nahita ny ranomasina mena ny sokatra izy vao tena nino hoe tena grand ny Andriamanitsika lehibe ny Andriamanitsika mavita zavatra ny Andriamanitsika mahery ny Andriamanitsika noho izany tena afaka mifalitsika na tsy hita maso ary ny Andriamanitsika mavita zavatra zay le izy ny nahavarina nefa pasteur dia noho nandeha kelikely ny ray dia ohatra ny ala ny ray zay fifaliana izay ny ala le fifaliana satria rehefa nandroso kely nandritry ny 3 andro teo eo izy nandeha lalaka telona dia ambaran'ny baiboly manao hoe tsy nahita rano ary rehefa tonga tao amin'le toerana anankiray teo hoe mara izy dia nahita rano ray fa saingy mangidy eo pasteur no tiana horesana avetrany amin'ny resaka fanompoana an'Andriamanitra raha vao tsy mahazava amin'ny olona zay le hoe lalana ho any amin'ny tany kanana izay na lalana ho any an-danitra izay dia mety ho reraka eny am-pandehanana izy rehefa tsy mazava amin'ny olona ny hoe ahoana zany lalana makany an-danitra izany pasteur dia tsy maintsy midaraboka eny an-dalana izy tsy maintsy midaraboka eny an-dalana ny olona rehefa tsy mahafantatra an'izany atao hoe ahoana ny lalana makany an-danitra Andriamanitra tea apamatotra ampitombo ny ara-panahiny reto zany an'Israely reto dia nampahafantarina Andriamanitra tsara azy nampanehoana Andriamanitra azy tsara pasteur Alvarez fa tsy zavatra mahafinaritra foana no hitanareo rehefa makany an-danitra tsy zay zavatra mifanaraka amin'ny eritrerititsika foana no mitranga rehefa ho any an-danitra tsy zay zavatra tiatintsika foana no mitranga rehefa ho any an-danitra tsy zay metimety aminao foana no mitranga rehefa ho any an-danitra fa indraindray dia misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritseritra ao indraindray dia misy ady tsy mifanaraka amin'ny eritseritra ao nefa ireny rehetrarehetra reny pasteur Alvarez dia tsotra ihany ataon'Andriamanitra famadibadika eo ny valim-bavaka ny fitahina ny fifaliana ny ady kely indraindray za tsy miteny hoe fahoriana fa hoy hoe ny ady kely indraindray ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritseritsika indraindray mety misy ireny ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny pasteur dia tsotra ihany famolavolana ny ara-panahintsika atongavana amin'le hoe fahamatorana ara-panahy izay no tokony hitandremana ary tokony teny hitandremantsika mpitoro teny itsika pasteur itsika mpitandrina ary tokony ampianarantsika ny olona fa tsy fahagagana foana rehefa manaradian'i Jesosy tsy hoe mahafalifaly foana ny lalana miaraka amin'i Jesosy tsy hoe mifanaraka amin'ny eritseritsika foana ny zavatra rehefa manaradian'Andriamanitra dia misy zavatra mifanaraka amin'ny eritseritsika fa misy fotoana misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritseritsika mety misy fotoana mety tsy mahafaly atsika mihitsy azy mety tsy mahafaly atsika tsy hoe tsy avy amin'Andriamanitra le izy tsy hoe tsy hoe inona zany toko tenena hoe tsy hoe asana devoly metaky le izy tsy hoe fahoriana Andriamanitra tsy mampahory atsika zany baiboly dia milaza hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny mampijaly na ny mampahory ny zanak'olombelona tsy fahoriana teto dia tadidio tsara pasteur Alvarez fa tsy fahoriana ny rehefa falifaly zareo ka tsy nahita rano dia avy eo nahita rano ray fa mangidy tsy fahoriana izy io azonao fa karazana ozy izy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny andininy 520 tapany farany tao ny nanomezan'i Jehovah azy lalàna sy fitsipika ho azy ary tao no nizahany toetra azy tsy fahoriana izy io pasteur Alvarez fa fizahana toetra
azonao tsara fizahana toetra hoe manahoana ny toetrandreto olona ireto raha tsy somary mba tsy omeko vola kely, ahoana ny toetrandreto olo reto raha somary ampandaloviko ohatrany hoe ady kely somary mafimafy kely eo anoloany, ahoana ny toetrandreto olona ireto raha somary miantona kely ny fitahina, karazana fiantona kely fitahina io ambara baiboly teo hoe teo no nizahany toetra azy. Zany hoe raha tsorona zany pasteur Alvarez dia misy fotoana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, misy fotoana izay le atao hoe fizahana toetra izay. Ka amin'ny fotoana ny mpino tsy mianatra an'izany na tsy mahay an'izany lalana izany dia mety hiverin-dalana. Amin'ny fotoana ny pasteur tsy mampianatra an'izany dia mety hampadiso fanantenana an'ilay mpivavaka. Reny makotsika pasteur variana foana mitory amin'ny olona hoe fitahiny falimbavaka fahagagany fanasitsanany, misy zany eo amin'Andriamanitra, mitrangy zany eo amin'Andriamanitra, miseho zany eo amin'atren'Andriamanitra. Fa io mpivavaka io pasteur rehefa manomboka mandeha kelikely ao dia misy fotoana koa tsapan'Andriamanitra izy hoe inona ny mahatonga n'ity olo ty hanompo an'Andriamanitra, le valimbavaka sy fahagagana foana ve, le fitahina foana ve? Mety misy fotoana asain'Andriamanitra tsy mandeha kely miasany, mety misy fotoana asain'Andriamanitra miantona kely ny varotra ataony, mety misy fotoana mety misitaka kely tapoka ny vadinao noho ny amin'ny resaka fivavahana, mety misy fotoana ahilikiliky ny fianakaviana ianao noho ny resa mpivavahana, mety misy fotoana mandalo fizadrana kely amin'ny aretina ianao, mety misy fotoana tsy misy vola kely ampelantananao, fa ireny dia tsy fahoriana fa fizahana toetra hoe mbola ifikitra amin'Andriamanitra ve io olona io, mbola anaraka an' Jesosy ve io olona io, sa hiemotra sa hiverin-dalana. Ka eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia tena misy zany, ary raha vao tsy mahatakatra an'izany ny mpino dia jerenao tsara reto zanak'Israely reto voalazany tena Andriamanitra eo amin'ny 420 vakeo na pasteur 420 mivakotra zao hoe dia nymonomonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay zay. Jererinao rehefa tsy fantatra zareo ny anton'le ady, tsy fantatra zareo le anton'le olana, satria efa zatra izy nahita an'le hoe ringana ny zanaky ny Egyptianina tao amin'ny tany Egypte, zatra izy nahita an'le hoe nisokatra ny ranomasina mena teo anoloana, zatra izy nahita an'le hoe reny zany Egyptianina fa maty tao anaty ranomasina, dia nieritreritra izy fa zay foana le fanomponany tompo. Kanjo rehefa nizan'Andriamanitra toetra izy hoe tsisy rano kely dia nimonomonona, nimonomonona. Nefa tadidio pasteur fa ny fimonomononana ny fahotana matsiravina indrindra atao anaty baiboly, ny fimonomononana ny fahotana tsy zakan'Andriamanitra indrindra. Ny olona monomonona ny tena manakana ny fitahina sy ny fahasoavana ary mibloke fitahina ny fimonomonona n'le olona pasteur. Ka reto zanak'Israely reto tsy nahay nianatra, tsy nahay nianatra, fa vao misy ady kely dia monomonona, nisy olana kely monomonona, ny zavatra kely mitranga monomonona. Ny hafarany raha mijery ny toy ny tantara io ianao, tezitra mihitsy Andriamanitra, tezitra Andriamanitra ao amin'ny pejy manaraka ao, romotra tena tezitra mihitsy Andriamanitra reto olo reto ve dia tsy mahiafa-tsy monomonona. Ka zany no ampianarantsika eto pasteur, fa eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia misy zavatra ihany raindray tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao, tsy mifanaraka amin'ny fijerinao, kanefa na dia ao anatin'io le zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritranao tokony havita amin'ny faly foana ianao, tokony havita tsy monomonina ianao, tokony havita ianao tsy amin'ny metsinen'Andriamanitra, fa tokony havita ianao hakasitraka an'Andriamanitra. Fa ny olona mahay makasitraka pasteur fitahina foana ny eo ambadika izany rehetrarehetra izany pasteur Alvarez. Zava-dehibe tokoa izay fanazavana nentinao teo izay pasteur ny amin'ny fanarahana n'Andriamanitra. Andininy fahinam-roapolo dia zao nivaky ny teny hoe aroa izy raha azoto iain'ny feon'Jehovandriamanitra ao ianao ka anao zay mahitsy eo masony sy iain'ny lalàny ary hitandrina ny didin-drehetra dia tsy hisy atako aminao reny aretina rehetra reny zay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izaho ny Jehova izay mahasitrana anao. Ny manaraka an'Andriamanitra tokoa pasteur dia mila zay famatorana ara-panahy zay, ary eto Andriamanitra dia mampianatra hoe tao noho izany toetra azy, ary tao no namezany ny lalàny sy ny teniny, ary tao no namporosian'Andriamanitra hoe raha mazoto iaino ianao ka anaraka. Ny manompo an'Andriamanitra tokoa pasteur dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe niza ozy izy tia anaraka aoka izy andany tenany ary hitondrany azo fijaliana. Mila famatorana satria misy zavatra pasteur
indraindray zavatra tianao atao nefa tsy azonao atao, ary misy zavatra tsy tianao atao nefa asian'Andriamanitra ataonao. Zay zany le fahamatorana hoe tsy voatery ny sitraponao tsonona atao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ohatra pasteur, ohatra hoe raha misy ohatra vehivavy anankiray, ohatra hoe eo amin'ny taonany fanambadiana izy pasteur, ohatra dia nisy lehilahy nitory fitiavana taminy hoe tiako ianao, ohatra zany hoe akavady anao, nefa rehefa jerevany ty lehilahy ty sady mamitoka lava isan'andro isan'andro, no fokarongony, no tsy anasa, no tsy tia lala zay fivavahana any. Ny ty vehivavy ty nefa ty be an'le lehilahy raha ny endriky ivelany, nefa sady mivavaka tsara manompo an'Andriamanitra. De eo Andriamanitra miteny amin'le vehivavy ohatra hoe tsy mety aminao io, le izy tiany nefa sakanan'Andriamanitra tsy ataony. De raha ohatra tena manao izy Andriamanitra hoe anaka tsy tiako ianao hiditra amin'io, satria raha hiditra amin'io ianao ndray andro any dia hijaly ianao ianao rery sisy ny eo an-trano ao ianao rery sisy ny eo ambony fandrianao any aoriana any ka tsy tiako ahita ny ranomaso, tsy tiako ianao ahita, tsy tiako hitomany ianao any aoriana any, tsy tiako hijaly ianao any aoriana any, de sakanako ianao. De ho an'ny olona zay mahatakatra sitrapon'Andriamanitra, na de tiany aza le lehilahy, na de te hiroso fanambadiana azy izy amin'ity lehilahy ty, de zao manaiky an'izay hevitr'Andriamanitra zay. Misy koa zavatra zay tsy tianao atao nefa asian'Andriamanitra ataonao, ohatra hoe tsy tianao zany hoe mandany fotoana mivavaka zany. Amin'ny voalohany ny pasteur ny olona ohatrany mahavizevatra zany mivavaka zany, ohatrany hoe andohaly tsy hivavaka ianao de andany fotoana nefa zavatra tokony anao zavatra be deaibe. Fa misy zavatra ohatrany tsy tianao atao nefa asian'Andriamanitra ataonao, de rehefa ataonao iny de hitanao fa misy fitsarana ao anatinao. Zay nitsy ny zavatra ampianarin'ny tompon'ireo zanak'Israely reto hoe manomboka eto nareo rehefa manaraka anao de zao mila mihaino ny feako ianareo, manaraka ahy ianareo ary dia ho hitanareo rehefa manaraka ahy ianareo fa ny manaraka an'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra de efa arahanao zay zavatra de miteraka fifaliana, miteraka fiadanana, ary tsara foana ny fiafaran'ny tantara. Ozy ny ten'Andriamanitra tsara kokoa ny fiafarana noho ny fiandohana. Tsy maintsy tsara fiafara foana pasteur ny fiafarana rehefa miaraka manaiky an'io Andriamanitra io izany. Raha izay pasteur faharoa de zao eto amin'le andiny fadimy amby roapolo de hoe ary de nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanehony Jehova hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany de tonga mamy ny rano. Eto moa zany dia zanak'Israely rehefa nandeha lalaka telona dia sady mangetaheta, ary rehefa nahita rano dia nahita rano mangidy indray. Le rano moa zany pasteur de sarin'ny fiainana, sarin'ny fiainana izy io, ary izy amony tsy mitaraina be de be ny olona mitaraina zao hoe tena mafy ty fiainany ty, sarotry ty fiainany ty, mangidy zao fiainany zao hoe. De ao koa nefa le obolany tao le aleo maty rapito zay maty androany, na de sarotra azy le fiainana, mamy any le fiainana pasteur. Be de be ny olona fa tsy mahita tsirony intsony amin'le fiainana pasteur, tsy mahita tsirony intsony mihitsy am'izao fiainana zao, ary betsaka ny kivy. De Andriamanitra nefa naneho hazo anankiray ho atsipy ao anatin'le rano. Andriamanitra nanome hazo anankiray ho atsipy amin'le sarin'ny fiainana. Izy moa ny sarin'ny tanidiny hazo eto de tsy moa fa ny hazo fijalian'i Jesosy, ny famonjena nataon'i Jesosy. Be de be ny olona am'izao fotoana zao mitady vahaolana hoe aiza ny vahaolana, fa Andriamanitra efa nanomana hazo, ary am'izao fotoana zao dia tandidy le hazo fijaliana io Andriamanitra efa nanomana sady efa vita ny famonjena, efa vita ny fanavotana. Mila mitodika amin'i Jesosy ny olona am'izao fiainana zao, satria raha ianao rery ny atrika ny fiainana dia angidy ho lavitra ny famonjena ny fiainanao. Fa Andriamanitra efa naneho ny hazo fijalian'i Jesosy hoe any Kalvari, any am'le nampijaliana an' Jesosy, any am'le nikapohana an' Jesosy. Ary eto Andriamanitra amin'ny andininy tapany farany amin'ny fa enina amby roapolo pasteur de misy teny zao teny zao hoe fa izaho Jehova zay mahasitrana anao. Ty hoe Jehova zay mahasitrana anao tsy toetran'Andriamanitra fotsiny fa tena anarany mihitsy hoe Jehova. Amin'ny teny vahiny moa zany de hoe Jehova Rafa, io zany hoe Jehova Rafa hoe Jehova mpanasitrana. Le hazo tandidy le hazo fijaliana io de fanasitranana hoe ao amin'i Jesosy rery any am'izao fiainana zao. Sarotra zao fiainana zao tsy moramora miatrika an'izao fiainana zao, fa ho an'ny olona manam-bola de misy zavatra sarotra, zavatra sarotra hafa anao trehany. Ho an'ny olona tsy manam-bola de misedra olana arabola raha teo avy hatrany izy. Ho an'ny be de be mihitsy ny zavatra sarotra am'izao fiainana zao izay tsy maintsy atrehany. Fa Andriamanitra no nanome vahaolana dia le hazo anankiray, de le hazo fijalian'i Jesosy ny famonjena, ary de asehon'Andriamanitra izy le Jehova Rafa, izy le Jehova mpanasitrana. Rehefa Andriamanitra miaraka aminao de misy fanasitranana foana miaraka aminao.
dikany dia hoe tsy misy afa-tsy mifikitra amin'Andriamanitra ihany a ity baiboly ty tenin'Andriamanitra ty ny taridalana pasteur. Marina zay pasteur Alvarez. Za tena miteny ny reto ampijery ny fandarana ireto ny hoe na iza anao mijery nyity fandarana ity. Eto koa manko pasteur ny zavatra mitsanga samy manana zavatra mampangidy azy ny olona amin'izao fotoana zao azonao samy manana zavatra mampangidy azy ny olona. Ny sasany ao anatin'ny tokantranony ao ny mangidy ny vola nanany ny arena nanany misy am'ireto olona reto nge pasteur lazaiko anao fa tena manana trano any Sambava, manana trano any Ambondromamy, manana camion firy mivezivezy eraky Madagasikara, manana volany amin'ny banky amina miliara mipetraka fotsiny, ny ofa tranony fotsiny mahatratrany amin'ny 1 miliara isam-bolany, ny ofana tranony manirana Madagasikara mahatratra 1 miliara. Fa ny mahavarina mangidy ny tokantranony. Ao anatin'ny tokantrano tsisy ninina mandeha zany. Tena ranomaso ao mpivady tsy mifandray ao anarany fotsiny mpivady fa nefa mpivady fampiandro-kendrotoany. Hoe rovina ny isaraka ahoana ny fomba kako ny arenany, ahoana ny fomba istomako an'izy io, andeha ahodiko ary amin'ny fitsarana ary ny taratasy momba nyity tany ty dia ahodiko dia misoratra amin'ny anarehetra. Misy mpivady nefa zany zao ny fampiandrasana amin'izao fotoana zao. Azonao zany ny fampiandrasana mangidy le fiainana. Misy ny sasany tena hoe ny grady ananana kitana 3 kitana 4 nefany ao anatin'ny kibo misy zavatra mararitra kajanona tena ao anatin'ny lohany ohatra misy motera kely maneno tsy mampahita tory azy tena mampanaitaina azy mihitsy. Ao ampiasana izy tsisy mininina miditra amin'ny lohany ny asa fa marary lava nefa ny kitana eto miraradraraka mihitsy. Nefa ny ao anatina tokantrano tena vokatry ny tsy fahasalana mangidy mangidy ny fahasalamana nanana. Misy ny sasany laza nanana, ny voninahitra nanana, ny zavatra rehetrarehetra nanana kanefa ny ao ambadika ireny rehetrarehetra ireny malaza izy fa ny trosa koa tena miodina any ambadika any ny trosa amin'ny banky. Azonao misy député manam-bola aminy, misy sono manam-bola aminy, nefa izy olona mana izy fantatry ny olona, izy manan-katao, izy ohatra monsieur télé zany fa manampy olona. Monsieur télé hoe manampy olona, azonao nefa dia mbola nanany olona miliara koa ry ambadika ary. Azonao ohatrany hoe misy karazana olona ohatra zany fa misy zatra mangidy eo aminy ao. Fa marina le teninao teo io zavatra rehetrarehetra hoe pasteur jerenao tsara nge rehefa nangidy le rano nosotrony ny zanak'Israely dia ozy izy nivoalaza baiboly eo amin'ny 5:20 vakeo ane pasteur dia nitarana tamin'i Jehova izy ka dia nanehoany Jehova hazo anankiray ary rehefa natsipy tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Zay nanehoany Jehova hazo anankiray zany hoe tena niporifon'Andriamanitra mihitsy tsy ny diplômanao ny miasa eto. Tsy siramamy hoe nangidy le rano dia nasiana siramamy miasa eto. Tsy fahaizan'olombelona miasa eto. Azonao tsy herin'olombelona tsony miasa eto. Tsisy ninina azo natao le olona mangetaheta eto, olona manetsy ny manapitsisany te hisotro rano, tsisy paika ninina azo atao. Tsy niady amin'io politika pasteur, tsisy resaka politika azo natao teo hoe andao anao atélé eny ambony latabatra, andao anao latabatra boribory, andao andinika inona ny atao. Zavatra anankiray ihany nanehoany Jehova hazo izy. Dikan'izany teny zany dia hoe tany amin'Andriamanitra ny lakile. Ozy Andriamanitra mantsy mose sy hitanao io hazo io makakely ohatran'iny ao atsipahazo tonga dia fa masaka io. Any amin'Andriamanitra ny lakile. Tsy niteny tsony mpanao propagande, tsy mpanao politika rava, tsisy ninina azo natao. Resabe fotsiny resaka koatra zay fa le izy dia tsotra ihany. Ao amin'Andriamanitra ny lakile. Asa raha mazava zany pasteur Alvarez. Ozy Andriamanitra eto hoe nanehoany Jehova hazo anankiray izy. Ny tiako tongavana zany pasteur eo amin'le zavatra zay tena hitanao io hoe tsy hainao vana nampiasainao ny vola fa lanin'ny olona fotsiny.
solokiny ny olona ary fantatry ny olona ianao hoe manam-bola dia mamely ianao daholo ny mpiasany domaine mamely ny ary amin'ny commune mamely ny ary amin'ny fitsarana maka ary rehefa maka tonga dia centaine de millions 150 millions 200 millions raha vao marary ianao fantatry ny ao amin'ny toeram-pitsabona hoe ty le olo ohatrao mpanan-karena tsy ataony mitovy amin'ny facture anao zany tsy ataony mitovy amin'ny facturen'ny olona na ny fanafodinao ary tsy ataony mitovy amin'ny fanafodin'ny olona fa tonga dia na mitovy zao ihany ary fanasitranana izy paster ny olona raha mitovy amin'ny aretinao ray fandriana aminao akaikaiky ny sambranao misambra misy azy fantatry ny mpitsabo hoe ty olona ty sahirakirana eo rabe indrindra ny 250 000 500 000 isan'andro ny lanina ianao fatany fa manaka tao dominy ianao 13 millions 13 millions fanafody androany tonga ndray ny apitsony iny misy 5 millions 750 tonga ndray ny afaka apitsony iny miakatra kely ndreo fa manao radio sy manao analyse miverina jerenao zany miverina manao analyse miverina manao scanner dia tonga ndray dia malalany eo 17 millions 5 eo tena mangidy manodidina anao ianao hoe dia tsy tonga saina amin'izany hoe aiza ny tena loharano ary aiza ny tena anasitrana azonao amin'ny zavatra efa tena manakorotana ny vadinao mahitahita ay ny daholo ny olona rehetra ary dia mitady divorce izy alodina ny fanananareo ianao koa miezaka mahitahita ianao hoe tsy mahita hoe so dia mba lalakafa mihitsy ny tokony izoranao hamahana ny problème io ianao hoe tsy tonga saina hoe so dia mitady zavakafa mihitsy tsika hamahana nyty olana ity so dia mba efa Andriamanitra raha lasaina bavy ny ilainao so dia mba efa Andriamanitra ny tokony ilainao amahan'ity problème anao ty so dia mba efa tokony Andriamanitra no ilainao hiditsatsehatra ao anatin'izay zavatra mahazo anao ty fa so dia andany fotoana sy andany lera amina zavatra tsisy dikany ianao mangidy teto ary ny lakile ny zavatra rehetra paster dia tao amin'Andriamanitra ireny tao amin'Andriamanitra ihany amaraparana koa azy tsotra be melohany idiranao farany pasteur Alvarez sady amaraparana koa azy dia hoy teo mana hoe le fimonomononana io rehefa ela dia mety madilo ny sofin'Andriamanitra madilo ihany ny sofin'Andriamanitra teto aloha Andriamanitra mbola tsy tena taitra azonao satria ozy izy anjay mako mahatsara an'Andriamanitra hoy izy eo amin'ny 520 tapany farany taony nanomezany Jehova lalàna sy fitsipika ho azy ary taony no zany toetra azy jerenao nge na dia monomonina ary le zanak'Israely na metsiny an'Andriamanitra na metsiny Mosesy dia zavatra nisy eto paster mbola tsy tesitra aloha Andriamanitra fa ozy izy hoe ozy volaza Biblia taony nanomezany Jehova lalàna sy fitsipika azy taony zany hoe nampianatra aloha Andriamanitra melohan'ny kapohan'Andriamanitra azy melohan'ny amaizan'Andriamanitra azy dia Andriamanitra zany tsy tian'le hoe tonga dia kapoka fotsiny mandrivorivo nampianatra izy aloha taony nanomezany fitsipika zao angery zareo hoe zao ange ny lalàny zao ange ny fomba fanomponan'Andriamanitra ndraindray ange mba misy fizahany-toetra kely ihany ndraindray ange mba misy zavatra ohatrao fa mola volako anareo nge mba ho matotra ara-panany ianareo tsy hoe manafay anareo ange ahy tsy hoe mampijaly anareo ange na mampitondra fahoriana anareo fa dia jerenao nge paster eo amin'ny 970 jerenao nge vakeo ny 970 ary tonga atao hoe limy izy ary tao no misy loharano 12 sy azo refy 70 dia nitombo teo amin'ny rano izy jerenao tsara le izy rehefa avy nandalo le tsy fisian-drano dia nahita rano nangidy dia le rano mangidy indray navadika mamy dia mba nilamina zany hoe nisy fahoriana kely dia jerenao ndray neto hoe fa natobaka Andriamanitra ndray ny loharano loharano 12 be zao zany hoe zanak'Israely 12 lahy foko 12 zareo reo dia jerenao tsara fa tonga dia nahazo loharano ray avy azonao loharano ray avy dia tao no nitoby ry zareo rehetrarehetra zany hoe nampifamadimbadian'Andriamanitra teo misy ady kely dia indray tonga ny fitahiana teo tsisy rano ninina mihitsy indray fa nitobaka amin'ny fahasoavana dia misy zavatra kely ohatra zay foana le tanjon'Andriamanitra amin'izy io apastera tsotra be atonga antsika mihamatotra ara-panahy azonao atonga antsika mihamatotra ara-panahy ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny zany tsy fampijaliana ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny zany tsy hoe fampahoriana
tsy hoe akapoka fa misy famolavolana zany eo pastera hoe amboariko ianao ho volavolako ianao mba ho tonga ao amin'ny tena tanjon'Andriamanitra mazava pasteur Alvarez. Zanak'Israely pastera rehefa tafitany ranomasina mena moa dia faly araka ny vakitsika teo ary nambaranao pastera hoe nanomboka teo ny fidy rano nanomboka teo no nitafavoaka le ranomasina mena nandresany zanak'Israely ary samy mijoro vavolombelona moa tena mafinaritra rangaha le manompo ny tompo mety rangaha le manompo ny tompo andao rangaha tsika ifikitra amin'ny tompo foana andao rangaha tsika mbola hiditra lalina sotra Jesosy hoe izy mony tsy mahay manao aleloia sy amenna pastera rehefa tonga ny fitahin'ny tompo izy tsy mahay mifaly rehefa mba tahin'Andriamanitra zay tena tsara kosa aloha pastera ny tahin'ny tompo tsara kosa rehefa tonga le fotoana hitahin'ny tompo anao zay le mandray valim-bavaka le mandray valim-bavaka kosa riavana aloha dia tena tsara sy mahafinaritra araka ny teny pastera teo hoe tsy mijanona treo nefa le izy fa ny olona mora manadiny pastera ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza misy adinoana ny fitahin'ny rehetra fa rehefa tojo olana ny zanak'Israely dia adiny le fijoroana vavolombelona be teo adiny le fandresena be teo adiny le zanak'Israely nandeha tamin'ny tany maina tao anatin'ny ranomasina mena adiny le Egyptianina zay nanetsika fa tsy natratra ary dia novonoiny Jehova tao anatin'ny ranomasina mena tao ny zanak'Israely ny zanaky ny firenen'ny miaramila ny Egyptianina zay fahavalo ny zanak'Israely adiny ny zanak'Israely zany fa ny zavatra hitany dia zao ahoany ty problème ty ahoany ty olany ty Davida nera niaritra ny Goliata pastera dia ny zavatra tao an-tsainy dia zao fijoroana vavolombelona teneny tamin'ny amin'ny Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo misy zay tenin'Andriamanitra izay fijoroana vavolombelona teneny tamin'ny Saoly mpanjaka hoe za Davida mpanomponao izy dia efa matiko ny liona efa matiko ny bera dia tahaka zany koa ny aminoko an'io lehilahy io ary zay ny sekrean'ny fandresena pastera tsarovo le zavatra namonjen'Andriamanitra anao tany aloha rehefa sendra olana ianao amin'izao fotoana izao fa tahaka ny namonjen'Andriamanitra anao tany aloha tany no amonjen'Andriamanitra anao ihany koa amin'izao fotoana izao raha mbola vonina ifikitra amin'Andriamanitra ianao ny zanak'Israely dia tsy nahalala tsy nahatsiaro atsony le ranomasina nisokatra anika dia tavela tao anaty fanomezantsiny tavela tao anaty fimonomonomana tavela tao anatin'ny fikominana zanak'Israely teo moa Andriamanitra araka ny teninao teo pastera dia mbola namindra fo aloha satria voalohany vao mampianatra fa rehefa sendra olana ianao rehefa mandalo ady ianao dia tsarovo ny andro tany aloha tany efa nisy fotoana ihany koa ianao nandalo ady efa nisy fotoana ianao nandalo fizantoetra dia tafavoaka tamin'izany ady zany ihany ianao efa nisy fotoana ianao raha mpanompon'Andriamanitra marina ianao efa nisy fotoana ianao hoe tena efa saika nigadra mihitsy efa saika maty mihitsy efa saika nitratra ny loza mihitsy fa dia nagaga fa dia narovan'Andriamanitra ianao ary amin'izao fotoana izao ianao mandalo ady dia zay ny teknika zay no fomba fiarahana amin'ny tompo hoe tsarovy le fomba namonjen'Andriamanitra anao tany aloha tany fa ao aloha dia efa misy vahaolana efa nomanin'ny tompo pastera Ertina ao aloha efa misy vahaolana raha fitinina pastera ity EKSODOSY toko fadimy ambin'ny folo andin'ny faharoa amby roapolo ity hatramin'ny farany dia manomboka eo zany no hoe famolavolana ataon'Andriamanitra Andriamanitra rehefa manangana olona ho goavana pastera dia tadio fa mamolavola izy averiko indray mandeha Andriamanitra tsy mampianatra antsika ho zaza ara-panahy foana misy olona manko pastera tamana hoe zaza ara-panahy ahoana moa ny alalana ny zazakely nge pastera tsy mahalala fa tsy mitomany dia mangataka tsy zavatra akory zay ny an'ny zazakely mitomany dia mangataka rehefa misy zavatra angatany ka tsy omenao azy tsotra dia takiny amin'inona mitomany na ranomaso zay foana fa za miteny aminao fa tsy misy tsy nambola nahitany hoe olon-dehibe fa 20 taona ka ho zatra an'izany koa hoe rehefa tsy momeny dadany anana tsy momeny mamany sosisy dia roa ankizy vavy 20 taona ankizy lahy roa dia hitomany tsisy an'izany ny 1 taona ary mety efa tsisy an'izany ny 5 taona ary mety efa eo ny zazakely zany eo amin'ny fa 1 taonany eo ihany pastera na fa 7 taona raha ela indrindra ihany efa 7 taona izy efa miaka izy dia efa hafa mihitsy ny statut misy azy rehefa any amin'ny fa 7 taona izy efa tsy misy zany mangataka sy be ranomaso be firy-trony azonao fa any amin'ny zazakely hoe voateraka raha 2 taona 3 taona 4 taona 5 taona
tsy malala fa tsy mitomany de mangataka fa atak zany ny ary de mahazo izy mahazo izy rehefa mitomany sy mangataka mahazo izy mahazo amin'ny ray aman-dreniny ohatra zany tsika tamin'ny mbola zazara-panahy misy fotoana nge pasteur rehefa mbola zazara-panahy ianao de zay angatanao azonao tompo meekola zay de sosiny zanako de omen'Andriamanitra tompo omeo trano de omeny omeo fatrano omeny omeo vady aho omeny omeo zanaka aho omeny fa rehefa mpianatranao matotra sy ho lehibe Andriamanitra de azavarina amin'ny ataka lava azavarina amin'ny ataka fa tsy velona amin'ny ataka zany ianao fa misy famolavolana amin'izay eo pasteur ary reto zanak'Israely reto nanomboka nitezan'Andriamanitra tamin'izany tsy hoe zay nangatahany de men'Andriamanitra azy foana fa nanomboka teto amin'izay nampidirin'Andriamanitra hoe somary misy ady kely madinidinika hamolavolana an'le olona hialehibe iny pasteur hamolavolana le olona hiamatotra iny fa tsy fampijaliana akory dia nanomboka teo nanomboka ny fangaro amin'izay ny valim-bavaka sy ny ady madinidinika le ady anefa raha ny tena marina pasteur ny ady avy amin'Andriamanitra tsy fampijaliana azonao ny ady avy amin'Andriamanitra tsy fampijaliana fa ny ady amin'Andriamanitra famolavolana atonga le olona miamatanjaka ary atonga le olona misy mataty soka kokoa mataty ady kokoa izay zany ny an'Andriamanitra pasteur Alvarez Andrenirina ary dia nampifangaron'Andriamanitra teo lay ady madinidinika de avy eo ato amin'ny andininy fa fito amby roapolo izy nomeny rano ray ary rano tonga de loha rano 12 mihitsy zany hoe tonga de tena ny lamina fiainan'ireo zanak'Israely reo tao arinan'io pasteur Alvarez zay no ampahafantarina antsika ampijery ny fandaharana fa io ady kely mandidinika madinidinika kely eo anoloanao io zavatra kely mandalo io tsy fampijaliana Andriamanitra tsy mampijaly atsika zany fa Andriamanitra manana planina ny amin'ny hitahinantsika fa saingy eo anatin'ireny rehetrarehetra reny pasteur Andrenirina Alvarez dia tsotra ihany lay izy hoe tian'Andriamanitra ihamitombo ny gabare atsika ara-panahy dia ary tian'Andriamanitra tsika ho any an-danitra ary tian'Andriamanitra tsika andresy tsy ndriko tsara zay pasteur tian'Andriamanitra tsika andresy satria ny fahavalo ane tadedio fa ireo zanak'Israely reo aloloha kely eo hiatrika fahavalo de nozarin'Andriamanitra amin'le hoe tsy ny fahavalo no sedrainy voalohany iady amin'ny fandona aminy fa Andriamanitra no mampitombo ny gabareany dondomin'Andriamanitra any fisehany ihany azonao zay zany karazana entraînement zany izy io raha tsorona Andriamanitra zany rehefa mizato hoe karazana entraînement dondomin'Andriamanitra ny kibonao sy ny tratranao dododododo tsy fampijaliany reny fa hoe fampianarana anao ataty soka tsara fa hiatrika compétition anao lokely eo hiatrika ady le zanak'Andriamanitra aloha ao de fa domin'Andriamanitra de fa ninninina am'izay adinao aloha ao zakanao foana zany le izy ka raha sendra mandalo an'ireny ianao ry rahalahy sy anabavy malala mitraka mitsiky mandrosoa fa tsy maintsy mandresy anao hatramin'ny farany zay ngamba no azo nambara pasteur le vavaka tsika isorana pasteur makajeraka tompo no ny fampianarana voaray teto androany mino zay fa zany fampianarana zany de afahanay manao dingana indray atoato nampianatra anay ianao androany fa fiarahana amin'ny tompo de tsy voatery ho lalana amin'ny sosa foana fa misy fotoana miakatra kely misy fotoana ohatra miatrikatrika ady kely misy fotoana ohatra miatrikatrika soka kely nefa mbadika rehetrarehetra iny de nampianatra anay ianao androany fa lalana tongavanay dingana tongavanay ho any amin'ny fandreseny reny dingana tongavanay ho any amin'ny fahombiazana dingana tongavanay ho any amin'ny fitahiny reny fa tsy lalana andetika any san'alambaraka anay akory reny fa tianao zay hoe andeha amina dingana ambonimbony kokoa atanjaka misimisy kokoa ary andresy misimisy kokoa ho tahinao reto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandariny reto misaotra raha io amen zay angamba zany pasteur Andrenirina Alvarez ny fotoanantsika teto mitoy ny fandarantsika raha-pitso amin'le raha toy izao dia mirary soatsika menaka ho tahin'Andriamanitra ianao ny fotoana amin'ny sabotsy sy ho fanomanantsika indrindrindrindra ny Coliseum satria eny amin'ny le 4 août moa zany pasteur eny amin'ny Coliseum de Madagascar andro vitsivitsy lasa sisy andro vitsivitsy ho avy mako zany tena mariny higadona izay fotoana izay pasteur dia anomana an'io tsika lay loha hevitra goavana de hoe manamotsana ny tanjaky ny fahavalo zay le eny amin'ny Coliseum manamotsana ny tanjaky ny fahavalo fa manao entraînement tsika amin'ny sabotsy avy zao efa manomboka hiatrika ny fotoana itsy ela zany tsika de fa mampitombo gabarit
hoe tena tsika hitanao zao tantarany zanak'Israely io tsy namelan'Andriamanitra raha tsy tonga tany amin'ny tany Kanana lalana atsika zany azo antoka pasteur fa tsy maintsy tonga ho amin'ny fandraisany afaratapony fa tsika fotsiny mila ozy izy ny teniny teo hoe manaraka tsara ny lalana sy ny didiny sy ny toro lalana manaraka ny toro lalana dia tsy maintsy ho tafavoaka itsika menakavy pasteur André Nirina Alvarez tain'Andriamanitra tompoka dia velomo daholo ho tain'i Jesosy tsika